katsaka amin'ny fotoana rehetra. Tena faly zay ana tena faly zay tena faly mihitsy tena faly tena nanamarika amin'ny fiainako manontolo ny fandalovana. Midika inona aminay ny fandalovan'ny papa teto? Aminay aloha tsy dia midika zava-dehibe ho anay satria samy manana finoana raha izay faharoa manakarak'izay na fivavahan-drazanay aza ny katolika zay efa tsy aotsony efa niala zay satria mitanay misy zavatra hafahafa ambadika ilay izy. Dia izay ilay izy, izay koa tsy midika ho inona ho anay izany amin'ny fandalovany teto. Tena fanantenana aloha mety mba hipetraka raha manaraka zany ny olona dia mety hipetraka ilay izy fa raha tsy manaraka moa azo atao ahoana tsika ane mba mifahefana fa tsy ambony lalàna. Raha ny tokony tena izy zany tokony anaraka an'ilay teneny ilay fitondrana sy ny manam-pahefana rehetrarehetra izay momba an'ilay mikasika an'ilay ankolokolo sy ny bilenko. Atenaina zany hoe tena hitondra soatsika malagasy ny fandalovany teo na dia ilay toriteny sy ilay fanentanana raha dia tena hita hoe mitarika antsika ho any amin'ny tsara amin'ny fiarahamonina tsara amin'ny fihevana na ohatr'izany. Tena marina mihitsy ny tenin'iny ka tena tokony hiahoan'ny vahoaka madinika zany ny mpitondra. Ny afatry papa zany ny fandiniha ataon'ilay izy tokony mba hiavana daholo ny samy malagasy dia ajanona amin'izay ilay resaka le tsy nety taloha reny fa mba samy mba hiandrandran'ilay fandresena netiny satria zany natongavany teto mba hoe mba handamina ny lafim-piarahamonina antsika eto Madagasikara tsirairay avy mihitsy zany resaka kolokolo iny zao iny sarotra satria azonao ilay kolokolo mantsy ohatrany hoe tsy dia voafaritra be rehefa zao dia kolokolo sy zany fa ilay kolokolo ngamba aleo samy any an-tsainy fotsiny mamantatra hoe kolokolo na tsy kolokolo na fitiavana na tsy fitiavana na ohatr'izay. Tena nafinaritra nilaminy ny fandalovan'ny papa Remasiny satria hazony vavatakazo zany tamin'ny hafitra ndesiny ny resaka kolikoly sy ny tontolo iainana ary zay raha teo no miady amin'ny fitondrana ankehitriny ny adivana amin'izany kolikoly zany sy ny resaka zay tontolo iainana zay. Antenaiko fa isy zavatra iova satria antony anaovako zany marobe ny olo tonga matonga ny ologno dia ho resy lahatra amin'ny hafitra izay ndesiny.